Faly miarabantsika manaraka an'ity serasera telo minitra ity indray. Tia tsay ity koa no manolotra an'ity serasera telo minitra ity zany mba mahafinaritra, mafana ny andro migaingaina mihitsy ary dia hoe aleo mba mizara kely resaka politika fohifohy. Fotoana tokoa mantsy izao hanomanana ny fifidianana samy manomakomana fifidianana daholo dia heno ary izao fa betsaka ireo milaza ireo tsakaofidiana ary anisan'izany hita maomaly eo dia izay resaka ho resantsika kely eto androany. Voalohany indrindra aloha dia toy ny olona rehetra izay tsy very zo dia manana zo ilatsakaofidiana izy ary miresaka politika izy tsy voasambany anao zany izy fa efa imbetsaka satria efa solombavambahoaka ihany koa izy. Dikan'izay zany efa nirotsaka ihany koa izy teo amin'ny fiahinan'ny vahoaka teo amin'ny resaka politika. Faharoa manaraka an'izay araka ny hita koa dia tsy voatery hoe izay milaza fa hoe latsakaofidiana dia tafiditra ho mpifaninana ao filoham-pirenena satria betsaka ireo miova hevitra amin'ny ora farany betsaka ny efa tadiditsika tamin'ny fifidianana farany ry Avogo, ry Pasteur Mayol izay rehefa tonga ny fotoana fanolorana ny antota taratasy dia tsy nirotsaka tampoka izy. Fahatelo manaraka an'izay raha tena hilatsaka idama dia manana ny olona izay manohana azy izy ary manana ny olona izay tsy tia azy ihany koa tahaka ny olona izay latsaka ao filoham-pirenena rehetra. Ka inona zany ny olana zany anankitelo ny tena lazaiko. Voalohany indrindra dia amin'ny maha-mpanakanto azy izay manana ny lazany, izany hoe raha vao miditra amin'ny resaka politika mahakasika ny firenena fahobe tahaka izany ianao dia tsy maintsy hisy ny hotianao kokoa, hisy ny ankahalanao kokoa. Dia manjary mifangaro zany le resaka maha-mpanakanto sy politika satria manjary hisy ireo fanatika ho tia be fahatany an'ilay dama amin'ny maha-mpanakanto azy ary misy fanatika ihany koa ankahala be fahatany any dama amin'ny maha-mpanao politika azy. Ny risika faharoa dia ny fitsinjarazaran'ny vato satria ny zavatra tahaka an'izao matetika dia mampitsinjarazara ny vato izay mety halany na tsy halany kandida anankiray. Misy tokoa mantsy ny kandida izay efa manana ny olona mpifidy azy tsy hova hevitra mihitsy. Ohatra amin'izany ohatra ny kandida mpanjakana, matetika ny olona manohana kandida mpanjakana dia tsy hanohana an'izaniza mihitsy fa efa iny zany enazy fa le olona mieritreritra zany sisa no misafidy hoe iza reto ny alaiko dia dikan'izay memizara hatrany ny vato azony tsirairay dia mety hiverina ihany ny kandida mpanjakana teo aloha. Ary ny risika fahatelo farany dia ny aoriana fifidianana. Raha sanatria tsy lany dama ohatra dia anahoana zany ny hoavy politikany na ny hoavy artistikany ary raha ohatra indray izy ka lany dia anahoana ny hoavy politikany sy ny hoavy artistikany amin'ny tarika maly eo zany. Izay zavatra anankitelo izay zany no atsipikely anjarany moa mieritreritra azy anjarany sy anjarany izay mpanohana azy. Betsaka ireo miteny ao amin'ny Facebook hoe mety tsy dia tsara io satria na tamin'izy deputera dia efa hita ny zavatra tsy nety, tsy nisy fivoarana vitany. Anjaranareo no manamarina an'izay eo amin'ny commentaire eo ambany ahoana ny hevitrareo, mety ve dama filoham-pirenena sa tsy mety. Dia izay indray ny resaka androany mametraka veloma ho antsika rehetra. Veloma tokoa.